ho antsika vahoaka natananarivo sy ny manodidina rehetra mahafaly ny Amity Chapel International ny manolotra ho anao fitombavaka lehibe ho amin'ny andavanandro ny talata amin'ny 12 ratoandro dia isy délivrance goavana arahana fametratanana lehibe iaraha amin'ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra eto amin'ny Amity Chapel International ny alarobia kosa dia iarahana amin'ny pasteur Frederika Randria miakatra fotoana iray goavana izay iandrasantsika n'ilay hoe sekoly ny fitahina ianarantsika zavatra be da be mihitsy makasika ny fahasoavan'Andriamanitra ny fitahian'Andriamanitra ho amin'ny tokantranonao ho amin'ny fianaran-janakao ho an'ny hoaviny tanora sy ny rehetrarehetra ianarantsika isaky ny alarobia amin'ny 12 ireo rehetrarehetra ireo dia ho totosaina etsy amin'ny Mongote andrefanambojanahary izany fotoana lehibe sy goavana rehetra izany tongava tompoko fa andray fahasoavana ianao mingavy anao aza matory raha mety teneny eo anilanao raha mety dia mba aza matory ny vanim-potoana ohatry zao a dia mampatory eo amin'ny ray latsaka fefana eo dia mampatory tena teatory mafy indrindrandrindra nareo le tsy dia mahita tory reny amin'ny alina nefa sa mingavy anao a aza matory ty Pascal raha mety a atodio kely amin'ny olona dia rehefa avy eo averina ty atodio kely amin'ny olona toy zao vaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo ohatra ny tapaka ry zao andiny ny 7 manao hoe ary noho ny ondrana amitsambo kely izy dia nanaraka azy ny mpianany arindro nisy tafiodrivotra mafy tonga teo amin'ny ranomasina ka dia efa nila ho safotry ny alon-drano ny sambo kely fa izy natory ary nanatony izy ireo dia namoa azy ka nanao hoe tompoko vonjeo izay fa maty ary hoy Jesosy taminy nahoana ny sary tahotra ianareo kely finoana dia nitsangana izy ka no teneny mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia tonga tony tsara ny andro ary talanjona ny olona ka nanao hoe dia la manahoana re io fa na ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaky azy alleloia Jaona voalohany toko faefatra Jaona voalohany toko faefatra zany Jaona voalohany zany any alohan'ny apokalypsy misy azy Jaona voalohany toko faefatra ndeny fahavalambin'ny folo manao hoe tsy manatahotra ny fitiavana fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra fa mampahory ny tahotra fa izay matahotra dia mbola tsy tanteraka amin'ny fitiavana averiko tsy manatahotra ny fitiavana fa ny fitiavana tanteraka dia mandroaka ny tahotra fa mampahory ny tahotra fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana misy zavatra zay tokony voadinga atsika androany tokony voadinga anao androany ataovy amaininy zany eo amin'ny fiainana ianao dia ho any an-danitra ary ny ray androany raha ho faty ianao a
na misy manao ripa na tsisy manao ripa de tsy maintsy tonga any amin'ny fiainana mandrakizay ianao ary tsy maintsy voavonjy ianao. Amen. Tsy ndriky foana fa reny fanaovana ripa reny tsy ara-baiboly reny, tsy ara-baiboly reny. Midikany hoe ripa de hoe mandria-piadanana. Nefa tena lazaiko anareo fa misy olona tena ho any amin'ny elo raha maty, ho any amin'ny afo be izy raha maty, ho any amin'ny fahaverizana izy raha maty satria nanota, nijangajanga, nangalatra, tsy nety mibebaka, ka raha maty izy de ho any amin'ny elo zany olo zany, ho any amin'ny fahaverezana. Ka na olona manapitrisany ary na ny vahoaka malagasy rehetra ny manao ripa azy hoe mandria-piadanana de tsy miadana izy ihany, may izy ihany, mijafajafa ao anaty afo izy ihany, mijaly izy ihany, mangitakitaka izy ihany, lany kankana izy ihany. Ka nanao ripa daholo aza ny olona rehetra hoe mandria-piadanana de mijafajafa izy ihany satria ny aina tao anatina fahotana. Zay ny tiako mariana. Ary zay na tonga na milaza aminareo fa raha zanak'Andriamanitra ianao ka manao an'ireny Facebook reny a, ka mahita olona maty aza manaonao an'ireny manoratsoratra an'ireny riparipa reny. Olona tsy mino ny fiainana mandrakizay ny manoratra an'ireny, olona tsy mino ny lanitra ary tsy mino ny afo be ny manoratra an'ireny. Fa raha mino anao fa misy ny lanitra tsy mila manoratra an'ireny akory ianao. Fa raha ianao ka olom-bovonjy nandray an' Jesosy ka tena ny bebaka, raha ho faty ianao na misy manao ripa na tsisy manao ripa, andova amin'ny fiainana mandrakizay ianao ary tsy maintsy voavonjy ianao. Ataovy amainina mafy zany. Ary ny olona andovan'ny fiainana mandrakizay de voalaza ny bokin'ny apokalipsia verimberiny foana fa ny olona mpandresy, ny olona mpandresy no hitsofokany, ny olona mpandresy no andova amin'ny fiainana mandrakizay, ny olona mpandresy no hiara hipetraka amin'i Jesosy, ny olona mpandresy no hita ao an-danitra ao. Tsy ny lanitra tsy natokana ho an'ny olona kanosy, tsy natokana ho an'ny olona resy, fa ny lanitra de natokana ho an'ny olona mpandresy. Izay de tena mba hivavaka ao atsika rehetrarehetra eto, ireo zay miditra amin'ity varavaram-piangonana ity, niza niza mitsofoka eto de mbo tafiditra any amin'ny fiainana mandrakizay ihany ko, ho tafiditra any amin'ny fiainana mandrakizay ihany ko. Anana fiainana fiaino fandresena ianao. Ary ity toro-teny Androany eto ity dia ampianatra anao, atongavanao amin'izany hoe lehilahy mpandresy ianao, vehivavy mpandresy ianao, mpandresy ianao. Ianonareo tsara. Androany aho hivavaka, rehefa avy eo mbola anao délivrance. Raha misy anareo le nila délivrance reny rehefa avy eo anao délivrance. Fa androany aho hivavaka ho anareo rehetrarehetra ireo a, mba hatongavanao anatin'izany hoe fiainam-pandresena izany. Amen. Hivavaka ho anao rehefa avy eo. Amin'ny fotoana ianao hivoaka eto androany, tsy hisy fitaranana intsony hiaraka aminao. Raha nanota ianao a, raha nanota ianao, raha naninona hoe de hibebaka ho anao androany, hifona ho anao ary hivavaka ho anao a, mba ho avelan'Andriamanitra ny heloko ao rehetrarehetra. Ka na inona fahotanao, ny filoham-pirenena ary mba nisy fotoana namindra fongadra ho ao an-tamora, ianao ve tsy mba ho amin'ny ran'Andriamanitra fora lasana bavy, mba hivavaka androany, mba hisy famindrapon'Andriamanitra ny ho anao raha lasana bavy malala, mba hisy famindrapon'Andriamanitra ny ho tonga eo aminao raha nanota ianao. Satria misy fotoananareo reo, misy fotoananareo reo na tonga ny olana eo aminao de vokatry ny anao nanala zaza. Taoriananao nanala zaza io de nanomboka narary mitranondranaka ao, misy zavatra tsy milamina any anatinao ao, manomboka misy zavatra ohatran'ny mandeha afafy zany mivoaka any amin'ny fivaviana ho azy. Ianao nanomboka niaraka tamina vadin'olona io nijangajanga de nanomboka nisy aretina tafiditra any anatinao any. Zay hivavaka androany mba ho avelan'Andriamanitra ny helikoka ao amin'ny ran'Andriamanitra foana ianao, na inona fahotanao. Beba ianao zay natsapa fa ny aina tao anatina fahotana, mifonaha amin'i Jesosy androany. Mety nanao ny tsirariny ianao,
nangalatra fananan'olona ianao, mety tena ianao anisan'ny olona tena ratsy toetra satria tady dio raha lasenambavy a tsy afaka hijinja zavatra tsara zany ianao nefa zavatra ratsy ny nambolenao. ahoana hoe tsy afaka anatena zavatra tsara ianao raha namboly zavatra ratsy, fa ny baiboly de milaza fa zay afafin'ny olona no jinjainy raha zavatra ratsy ny nambolenao de tsy maintsy hijinja zavatra ratsy ianao. kanefany raha voadony ianao ankehitriny, vokatry ny zavatra ratsy nafafinao, vokatry ny fahotana nafafinao, mety efa namisavy olona ianao, mety tena efa nanapozon'olona ianao, mety tena efa nanompo sapy ianao, mety efa tena nanao tena niady tamin'Andriamanitra ianao, ny teny ratsy an'Andriamanitra ianao, za mba hivavaka anao androany satria tena potika ianao ankehitriny vokatry ny ratsy nataonao. io zavatra mahazo atsika io nge raha nasenabavy ny akamarony io zavatra mahazo anareo io de vokatry ny ratsy natao. ny fokasigary ianao de io enao mikoa adava io tena ienao mijafajafa mihitsy any anatinao any, misoritoky ianao ary mamilava ianao de io enao marary vavony io vokatry tsisy zavatra tsara zany no jinjainao nefa ianao namafy zavatra ratsy. rehefa namafy zavatra ratsy ianao de tsy maintsy zavatra ratsy ny jinjainao. kanefa hivavaka androany mba hamindra fo aminao Andriamanitra de mba hijerinao Andriamanitra ka na inona ratsy nafafinao teo amin'ny fiainanao izy fa mindrapon'ny tompo aneo aminao androany, ho afahananenao androany. fa za kosa de milaza aminao manolora tena ho an'i Jesosy, aza miavinavina, atsaharo fahotana de manompo an'Andriamanitra. fa rehefa tena voniny ianao hanompo an'Andriamanitra, hikarakaranao Andriamanitra, andray atanana ny fiainanao Andriamanitra, andray atanana ny fiainanao Andriamanitra, mibeba aza mametsinina izany izy raha eninao mihitsy avy fotoan'izao tena potika amin'ny fiainanao vokatry ny fahotanao, aza mametsinina izany izy. ndraindray manko raha lasenambavy malala ny fiainanao efa potika, ny fiainanao efa rava vokatry ny nataonao ihany. tonga eto ianao mivavahana kely ny ray andro ianao de izy ianao tsy hitakory zay vokatry ny fivavahana, aleko ihany tsy mivavaka ho faty ianao a. za de milaza aminao fa maty ianao raha Andriamanitra ny tsy hanasitrana anao, izy andray ny hanasitrana anao. raha Andriamanitra ny tsy hanafaka anao, izy andray no hanafaka anao. fa misy olona vokatry ny nataonao ny navoanao, vokatry ny faharatsianao sy ny adalanao ny ataonao, mba misy olona nanambitamby anao, andao mba hivavaka, andao anao entiko any amin'ny mongote, andao fa etoako ny frais, efa nitambatambazana ianao teto, vavahana kely ny ray mandeha ianao sady miavinavina neny. misy olona kely olona izy sady efa marary vavony, marary eo amin'ny kibony. tonga eto izy efa tambatambazana andao hivavahana, tonga etiko izy aveo mbola miavinavina. mino ve ianao fa antaniny paster, mino ve ianao fa hositriny, tsy mba mitena eny paster manatena inona moa zany, inona ho fatiny io ianao. everinao fa hivazivazy anao ny devoly, everinao fa hisangisangy anao satana. ny olona raha mba volavolona hikarakaranao hivavaka ho anao, tokony hibebaka ianao, tokony hifona amin'Andriamanitra ianao. tsisy olona azonao omena tsiny raha potika amin'ny fiainanao. ny azonao atao de nymekohaka de mifona de miteny amin'ny tompo hoe raisao Jesosy a, anompo anao a Jesosy a, mifona no ny adalana ataoko a. fa tsy hoe tongeto ianao de miavinavina. Jesosy volony karakaraanao nefa Jesosy anasitrana anao ndray miavinavonanao. zao ny ao an-tsainao hitako a zany fivavahana manasitra zany ho hitako. fa ianao moa mieritreritra fa raha miavinavina ianao de ho sitranao azy am'izao de hivaho azy am'izao ny olanao. raha tsy manetsy teny ianao tsisy nininona azon'Andriamanitra atao aminao. noho izany mampahery anao a na inona ninona fahotanao, amindra fo aminao Andriamanitra raha vonina hitady an'Andriamanitra ianao. zay hivavaka ho anao eto ary anafaka anao Jesosy androany. ataovy amainina mafy zany, tenenao zay ny eo anilanao, anampy anao ny tompo androany raha vonina ianao e. Alléluia, alléluia.
zay ny tapany voalohany fa ny tapany faharoa de zao misy ankoa nefa mipino manatrika azy tsy noho ny fahotanany nataony tsy noho ny adalana nataony fa raha mijery ny Timothée toko fahavalo ty zao tsika de nandeha teny ambony rano ny apôstôly niaraka tamin'i Jesosy nandeha taiza hoe teny ambony rano teny ambony lakana ary rehefa tena tafiditra teny ampovoany ranomasina de nisy tafio-divotra mahery vaika de ny safotofoto lay sambo kely nianga ny ranomasina de nitopatopa de ny anjery atao anaty sambo kely nanao zay farahery ny mpianatra nanao zay farahery ny mpianatra mba hampatony an'le sambo kely fa tsy nety tony keo ny rivotra fantanina ny apetrako anareo na tonga n'io ranomasina ny safotofoto io ve noho ny fahotan'ny mpianatra a tsy hoe nanotany mpianatra avy nijagajaga ve izy reo de nasiany Jesosy kapoka teny ambony ranomasina tsy hoe avy nijagajanga izy tsy hoe avy nangalatra izy fa tonga fotsiny zao ny olana tonga ny problème misy amintsika ingera lasena bavy mivavaka ianao manompo an'Andriamanitra ianao tsisy fahotana ataonao tsisy adalana vitanao nefa tampotampokeo misafotofoto ny fiainanao tonga ny tafio-drivotra tonga ny olana hoy amatsy anao kalma fotsiny misy zavatra be da be ho alamin'Andriamanitra androany ataovy alleluia teneno ny eo an'ila anao kalma fotsiny fa misy zavatra ho alamin'Andriamanitra androany tsy voatery hoe nanotany enao hoe ny zavatra nyresahako tamin'ny voalohany teo de olona naninony nanota kanefa misy fotoana ianao tojo olana tojo zavatra manahirana ianao avy mivavaka tsara ianao avy nanompo ny tompo tsara ianao anefa miaradia amin'i Jesosy maninona hoe taizy Jesosy tamin'ny fotoana io tao anaty sambo kely niaraka taminy misy fotoana ngera lasena bavy Jesosy eo anaty sambo kely miaraka aminao io niany miaraka aminao tokantranonao nefa misy rivotra misafotofoto androany kalma fotsiny misy zavatra tsy maintsy mitsanga eto androany hiakatra eo ambonin'ny problème ianao androany tovy alleluia tsy voatery nanota ianao vao misy zavatra misafotofoto fa misy lesona ampianaran'ny tompo rehefa nikoropaka ireo mpianatra ireo rehefa nanina hoe mitebotebo de nikoropaka niakatra ny ranomasina nitsingilagila ny sambo kely efa sakainy letika niantso an' Jesosy an'izay izy ary zao ny teniny eo amin'ny 5:20 ary nanantona izy ireo de namoa an' Jesosy ka nina hoe tompoko vonjeo fa maty izahay ary hoy Jesosy taminy nahoana ny sary tahotra ianareo ahoana izy Jesosy inona le tena olana hoe nahoana ny sary tahotra ianareo ahoana ozy Jesosy enonareo ny tena problème tamin'ny fotoana io de tsy rivotra tsy problème manalakana tsy problème matadio tsy problème hoe tsy eo Jesosy tsy problème cyclone fa problème manatahotra inona ny tena olana hoe tahotra problème manatahotra nahoana sary tahotra ianareo nahoana sary tahotra ianareo ny olana goavana tsapan'i Jesosy tamin'ireto mpianatra ireto tsy problème manalakana tsy problème ranomasina tsy problème matadio fa problème manatahotra inona hoe le tena olana ary io problème ny apôstôly io no mbola problème atsika androany tahotra fa io problème ny apôstôly io voadingan'ny apôstôly io ka tsy maintsy voadinga atsika koa io androany raha lasana bavy tsy maintsy voadinganao io androany izy mino an'izany fa voadingany io androany enonareo enonareo tsy Goliata ny olana rehefa nitsangana Goliata teo alohan'ny zanak'Israely teo alohan'ny miaramilan'ny Israely
raha vao nitsangana Goliata nisy sany ady any Goliata avy akoatra ny Davida sa tsisy? Tsisy. Vao nitsangana Goliata tsisy hita daholo miaramila ny Israely, isitsitsika daholo. Tsy Goliata ny olana, tsy Goliata ny olana, fa inona ny natonga ny zareo sitsika? Tahotra. Inona hoe? Tahotra. Tsy Goliata ny olana, satria rehefa nediavany Goliata, rehefa nisy lehilahy anankiray nitsangana, rehefa nitsangana Davida ny atamy Goliata, resy sa tsy resy? Resy. Tsy Goliata ny olana, fa misy problème fondamental zay tsy maintsy hovahana eto androandro. De problème natao atsara lasana bavy malagna, ary io daholo ny mahazo atsika. Tsy ny hofatranonao ny olana, tena ny onilanao, tsy ny hofatrano ny olana hoe, fa tianao fantatra ny tena problème anao. Tahotra. Raha ialao zay ry pasteur de hoaiza nipetraka? Pasteur afa baraky zay raha vao tsy voaloha io. Inona daholo zany? Tahotra. Ny zanako pasteur tena mbola tsy tafiditra mianatra mihitsy, de maninona izy raha tsy tafiditra mianatra? De tsy tafita ve? Tsy tafita ve izy rehefa tsy tafiditra mianatra? Ary raha tsy tafiditra mianatra androany izy, de tsy ho tafiditra mianatra mihitsy izy mandrakizay a? Fa inona ny tena mibahana ao anatin'ny fotsika mahatonga atsika manaonao ohatran'ireny? Tahotra. Ny zanaky ny olona rehetra efa tafiditra daholo anaty mbola tsy tafiditra, de maninona? Misy tahotra ao anaty, misy tahotra. Voaroka tamin'ny asan'ny pasteur ny vadiko, voaroka omaly tsaikitso ny pasteur. Aiza ny olana? Le izy voaroka ve? Patron ve? Fa zao ny ao an-tsainao, raha voaroka izy andray ny amelona anay, maty zay. Tsy any amin'izy voaroka ny olana, fa misy tahotra ao anatitsika. Maty mama, maty dady, izy andray no hikarakaranay. Tahotra. Ary io no mibloke zavatra betsaka ao anatin'ny fiainan'ny olona. Tahotra. Raha marary ianao, raha marary ny zanakao, lasy ianao makany amin'ny klinika ery Ambatomaiky, nakeny anao herinandro tsy sitrana, nakany Ilafindray tsy sitrana, nakatry Befelantanana tsy sitrana. Tetezinao amin'izay nretsarehetra. Inona ny mahatonga anao mitetitety sy tena mikoropaka amin'ny zavatra io? Maninona? Tahotra. Anahoany ty zanako ty, anahoany ty zanako ty? Tahotra. Ieto ario atsaboy aria, atsaboy aria, tsaboy aria. Ny tena miolana tsy le aretiny, fa tahotra. So de maty a, so de maty a, fa ieto a misy tahotra. Androany izy zavatra ho voadinganao eo amin'ny fiainanao androany, ary no resinao voalohany, ho resinao voalohany raha hiala eto ianao, de zany tahotra mamatotra sy mangejanao zany. Mila mandresy an'izany ianao androany, ataovy amen. Ienoy ny zavatra mahazo anao, tsy problème mavola, tsy problème mavola, tsy problème mavola. Raha manana olana 1 million ianao zao 1 million, jerenao tsara. Raha ohatra nisy nisoloky ny 1 million anao, nefa ianao olona multimilliardaire eto an-tanàna, olona manao anao ianao, de nisy nisoloky ny 1 million anao, anontany anao makarary ny fonao fa zany 1 million zany? Tsy makarary ny fo zany. Fa raha olona tsy manana na inona ianao, na de 5 kapoka azy, tsy manana ianao na de 20 ary, nefa mbola nisy nisoloky koa ny 1 million anao, problème be eo anao zany, mavesatra ho anao zany hoe zay efa tsy manana nin'inona, nefa mbola nalain'ny olona indray ny 1 million. Jerenao samy very vola, le akiray eto multimilliardaire very 1 million, ianao eto tsy manana nin'inona, fa very 1 million ihany koa. Iza manana olana mavesatra, le multimilliardaire sa le olona tsy manana nin'inona? Io ny mavesatra. Tsy problème vola io, fa problème manatahotra. 1 million foana, fa nisy zavatra tsy voadingana.
androany a ny zavatra ampahafantariny tompo anaty hoe maro am'reto mpivavaka ireto no voafatotry ny tahotra lasa ny vadiny ary rehefa zao ny ao an-tsainy rehefa lasa ny vadiny de hoe tsy le vady lasa ny olany jerenao nge inona ny raharahinao an'izany raha ohatra ka lasa ny vadinao sady tsy nikaramy izy olona pokaty ianao mamelolaza mamolava mamondrongondry mody alina no efa mahikely oatra ny tolakatsaka jerena inona ny rahahinao an'iny raha ianao no mpitady vola sady zany zao ny ao an-tsainao alao andefaty any tsisy lako an'iny ariny tsy raitsika totsony satria ianao any aminao le fandehan-javatra azonao zany satria ianao mipamelona ny akonany olona mamolava tsisy lana azy iny koa dava ataona ny marary vavony lava nizy ary nypoziny nefa oatra ny tolakatsaka anao any farany vadinao ny ingénieur ka mampidibola ao an-trano ianao le mpikarakara tokantrano fotsiny ka izy le mampiditra 5 millions par jour misy fotoana izy mampiditra 15 millions misy fotoana izy meny anao daholo ny karamana ka lasa izy ny tena mariny ny tena mariny tsy problème mavady sady zany fa problème matahotra ny ao an-tsaina voalohany tsy mitovy an'le anakiray voalohany hoe avelonao ade fa enany tsy risy resaka zany izy zany raha ny amelona ana eto sady zany tsy mitovy tsy problème mavady fa problème manatahotra raha tena mpamelona anao iny de matahotra anao raha miala aminao iny sady zany fa raha tsisy ilanana iny sady tsy mikandry iny tsy ampidibola ny tsainy iny alao andehany tsy problème mavady io fa problème matahotra androany ianao ho voadingy anao daholo ny tahotra sy ny problème aretsaretra ny fiainanao amen na satsy amen hitahotra io ry havany ary na de za mitory teny aminao ito ary ndraindray za koa ny asiko an'izany misy fotoana koa matahotra ary androany ny tompo de nampahery amitsy alohan'ny idirako itory teny eto mialohany hitsanganako eto de mivavaka za moko rehefa mivavaka tsy hoe mivavaka ho anareo fotsiny fa mivavaka ho ahy ihany keo mangataka teny avy aminao atompo de zao no nampaherezin'Andriamanitra misy tahotra mila alana ao anatin'ny fiangonana amen aty anatiko aty misy tahotra mila alana feno tahotra isika feno fanahina ary jere vao anatiny anao anatin'ny problème sy ao anaty aretina io devoly manararoatra le aretina eo ihany fa misy tahotra mifamatotra aminy alefa ny devoly amatotra anao le problème arabola eo ihany ary za miteny aminao mivay io amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy mivay io fa ny devoly fetsy tsy le problème fotsiny eo aminao fa afangaro miaraka amin'iny tahotra ary mahatonga anao mikiropaka mahatonga anao manao ny tsifanao Goliata tsy maintsy menjera raha lasa rabavy malala fa ny olona afaka ampenjera ny Goliata de ny olona tsy matahotra ny Goliata ny olona manahoana hoe ny tafio-drivotra tsy maintsy mitsahatra fa ny ampitsahatra ny tafio-drivotra olona tsy manana tahotra tsy ile tafio-drivotra ny olana fa ireto mpianatra reto nanana tahotra fa Jesosy nanana tahotra sa tsy nanana ny olona tsy manana tahotra no afaka ampitsahatra ny tafio-drivotra raha lasa bavy ny olona tsy manana tahotra no afaka hiteny hoe mangina mitsara amen ny olona de matahotra fahafatesana ary mandositra fahafatesana maninona hoe ny olona raha ianao zao ve ny misy miteny ndana mandositra fa isy vahoaka isambotra anao ka anaovana fitsaram-bahoaka hony ianao rehefa aveo satria mety hoe tsy fantatra hoe niendrikendrehana ve ary tena fantatrao tokoa fa reny ny vahoaka miazakazaka avy any rodorodo anantona anao iandry ianao sa andositra tsy maintsy mandositra anao
fa jesosy tsy zany jerenareo fatary jesosy tsara fa omboana amin'ny azo fijaliana izy fatany tsara fa ho avy le mpamadika azy ary efa nyteneniny ny mpianany ho faty any aho izy ombony azo fijalinana izy mitsorony jesosy fa ho faty izy fa antany anao a nandositra fahafatesana ve izy sa tsy nandositra tsy nandositra fahafatesana izy ary rehefa tsy nandositra fahafatesana jesosy izany natonga azy nandresy ny fahafatesana ataovy aleloia zany tsy natao ata fahafatesana izy ahoana hoe azavady ary zany natonga azy nandresy ninony fahafatesana ny zavatra atahoranao tsy ho resinao mandrakizay zany averiko indray mandeha ny zavatra atahoranao tsy ho resinao mandrakizay zany teninao zany eo anilanao zavatra atahoranao tsy ho resinao mandrakizay zany hoe ahoana tsara hoe zavatra tenenao nytenanao zany zavatra atahorako tsy ho resiko mandrakizay zany fatatrao na tonga jesosy nandretsy ny fahafatesana tsy nandositra fahafatesana izy ary tsy natahotra fahafatesana any ka maty tokoa izy fa nitsangana tamin'ny andro fahatelo ary niakatra any an-danitra enonao tsara isy heridina ao anatinao androany hery zay tsy nanananao atram'izay fa omen'andriamanitra anao androany ianao nitady lalana andosirana atram'izay ianao nitady lalana andosirana nitady lalana andosirana ozy izy anao aiza ny andosirako an'ity problème ty aiza ny andosirako ny fahavaloko aiza ny andosirako an'ity zavatra mampatahotra ty nandositra ianao atram'izay ary zay natonga na ho resy misy Facebook ny pasteur Jerry zay mba hitako ato ary malaza be izy misy 5000 vues pasteur Jerry nalefany amin'ny Facebook eo miady amin'ny ondry izy de rehefa ohatrany taitairiny le ondry atakenao zay de mandositra le ondry fa rehefa le mandositra ndray izy de enjehan'le ondry toton'le ondry zay moa zindry pasteur de mamelesonao izy hoe ohatra zany ozy izy ny fahavalontsika mila manasiky tsika de mila tairitsika député atsika de mandositra io fa raha ianao ny mandositra de izy ndray maninony manenjika anao androany men'andriamanitra hery ianao androany ny horesinao voalohany eto tsy ny problème ny horesinao voalohany eto tsy ny fahasahiranana ny horesinao voalohany eto tsy ny aretina fa ny horesinao voalohany eto de ny tahotra mangejanao ny tsy maintsy resinao eto androany ny tahotra ny tsy maintsy horesinao eto manana fahavalongeza be enao manana fahavalongeza be enao tsy ny vadinao ny fahavalonao tsy ny vadinao tsy ny rafo-vavinao tsy enao tsy miteraka tsy enao mbola tsy manambady tsy enao tsy mahita asa ny fahavalonao rahalahy tsy mipatronao fahavalonao fa ny fahavalonao ngeza be tsy maintsy resiny eto androany nitahotra inona hoe nitahotra anahoana ihany eo amin'ny tribunaly ho resy asanao ho resy asanao jerenao tsara mampahery anao aito misy fotoana ianao miady eo amin'ny tribunaly miady lakozy kely anankiray miady ina hoe io mampiakatra anao any amin'ny tribunaly anjaranao io lakozy io fa hidiavan'ny olona ary io no mampitebiteby anao ho lasany ihany ny lakozy sa ho lasany mampahery anao a azo vilay ianao amin'ny anaran'i jesosy ho solony lakozy ianao azo vilay ianao misy etage ataovy amenina mafy zany afaka mihinao an'izany ve ianao rehefa resinao ny tahotra rehefa resy arangavy aloha resy any rehefa lasa ny lakozy kely avy aloha lasany any ny andriamanitro mahay mitaha ny andriamanitro mahay mame zavatra ngeza be zay afarany any afarany tsy mivaky lohany zay didi-pitsarana any zay afarany any afarany za tsy maintsy tahin'andriamanitra raha vao resinao ny didi-pitsarana mitsangana eo ambonin'ny fandresena anao raha latsana bavy amen manana tebiteby anao hiverina ny vadiko sa tsy hiverina sa tsy hiverina raha tsy hiverina izy de izy any amelona anay raha lasana bavy mila resinao androany na hiverina izy na tsy hiverina za sy ny zanako tsy maintsy tafita za sy ny zanako tsy maintsy tafita
za sy ny zanako tsy maintsy tafiditra. Ianao ve dia ambaka ny reny akoho? Tenena zao ny ianao, ianao ve dia ambaka ny reny akoho e? Hainao ny reny akoho? Tsisy vady mamelona manampy. Ny reny akoho vao teraka tonga dia 10 ny zanany, 5 saty zany. Eo ve amin'ny vadiny? Iza ihany ny miandro zanany 5 reo? Ninao ve ray dia tsy ho velona? Ianao ve dia mbaka ny reny akoho? Ny reny akoho tonga dia manana ampo. Ny reny akoho manana ampo, na eo vadiko na tsy eo. Le vadiny nga ty alala, le vadiny ohatran'ny célibataire mandeha mitady hafandray. Sa tsy zany? Fa le reny akoho miandro zanany kely anaky 10 reo. Fa velona. Halleluja. Mila mare sy ny tahotra anao, na eo mivadiko na tsy eo mivadiko, arakaraky ny tsy maha eo azy, za tsy maintsy tafita. Za miaraka amin'ny Jesosy, za tsy maintsy tafita. Mila resenao ny tahotra androany, resenao ny tahotra androany. Amen na satry amen. Jesosy na tsisy asa androany, mbola tsisy asa, fa na misy asa na tsy misy asa, za tsy maintsy tafita. Za tsy maintsy tafita. Ny zavatra voalohany tsy maintsy resenao androany, ny tahotra. Fa raha io problemanao io, raha io problemanao tsotry fotsiny, moramora ny andingananao an'io. Fa raha vao miaraka amin'ny tahotra io, dia mivadika avy zato eny ny tanjaka io. Vadika avy firy eny hoe? Avy zato eny. Zany hoe raha problema kely ohatran'io izy eo anoloanao ka miaraka amin'ny tahotra, dia lasa gla ary tsy hitanao tsony zay amahana azy. Tsy maintsy mandresy ny tahotra ianao. Raha miteny aminao ny patron anao, miakatra conseil de discipline ianao, miantso anao izy tsy misy fahadisoana, mety fahadisoana nataonao to ampiasana, tsy dia hoe fahadisoana goavy, tsy hoe nangalatra ianao nanan'io, mety nisy zavatra mifandiso kely fotsiny, na mety tara kely ianao, mety tsy afaka ianao tamin'ny sabotsy fa mivavaka, na mpanatsoany patron, dia efa misy olona miteny anao horoahany ianao. Zavatra voalohany tsy maintsy resenao dia ny tahotra. Zay afarako ato afarako, zay afaran'ny resaka iato resakay, fa izao ihany ny fiainako tsy eo am-pelantanan'ny patronko, ny fiainako eo am-pelantanan'Andriamanitra zato isan-jato. Amen. Tsy maintsy mandresy ny tahotra. Ny aretina anankiray dia mora tsabony, fa rehefa miaraka amin'ny tahotra io, tsy possible ny manasitra anazy. Tsy maintsy resena aloha ny tahotra. Anisan'ny zavatra nresan'ny baiboly ty misy zavatra anankiray tsy haiko na mifandray na ahoana. Jaona voalohany toko 4 vakitsika fa misy fampianarana goavany ty ozy izy. Jaona voalohany toko 4:20. Tsy manatahotra ny fitiavana, ahoana izy? Fa ny fitiavana tanteraka mandroka ny tahotra rehetra. Fa ny fitiavana tanteraka mandroka ny tahotra, ahoana hoany? Ny fitiavana tanteraka dia manina? Mandroka ny tahotra. Fa mampahoro ny tahotra. Maninona ny tahotra? Fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Izay mbola matahotra ozy dia ahoana hoany? Tamin'ny herin'ny androany dia nitory momba fitiavana sy fahakalana. Izy niteto tamin'ny herin'ny androany. Atsangana tana, ary izy tsy teto. Jesus. Fa ahoana matao atsasa manila. Safy zany ny atsasany tavela dia ny atsasany ana dia ny nampianatra momba fitiavana tamin'ny herin'ny androany. Ary nampianatra momba fakahalana. Nampianariko teto tamin'ny herin'ny androany hoe mila mamotsitra ianao, mamela ny heliko zay nanao ratsy ianao ianao. Manina hoe
ary mila manana fitiavana ianao na ny fahavalinao ary ozy mivolaza baiboly eto hoe ny fitiavana tanteraka zany hoe ny tena fitiavana tsisy fiatsaram-belatsy de mandroka inona ozy izy tahotra ianonareo zao lazako zao vitanao ve raha nalain'ny rafivavinao ny vadanao vitanao ve ny tena mbola iteny eo anatrehan'ny tompo ka hivavaka tiako jesosy ny rafivaviko ahoana le teny hoe margerity tiako izy raha ary raha hitako ny tompo hividiana costume tena mbola karakaraiko andefasako ay mivola ary ny tompo rehefa aviko mora sasarotra zany nefa de ozy mivolaza baiboly izay fitiavana nananao zay ny mandroka iny tahotra ny tena sarotra am'ty fivavahana ty a fatarareo ny tena sarotra amy fivavahana de tsy le mivavaka amy tabataba ny tena sarotra amy fivavahana tsy le mitady frena bus le tena sarotra amy fivavahana de ny makatò zay voalaza amy baiboly inona ny sarotra hoe gravy a raha te andresin'ny tahotra ianao izy izy ny fitiavana tanteraka ny maninony tsy indriny tsara tsy fitiavana mia tsara velatsy fa fitiavana manao any fitiavana manko mizara maro misy ny teo fitiavana mia tsara velatsy misy ny olona mody ty fandresan baiboly ateo fitiavana manao any amour parfait sa parfaite fitiavana tanteraka tsy misy fiatsaram-belatsy zany ny mandroka iny tahotra tianao hiala ve ny tahotra satria ny tena problème atsika ho a de iny tsy maintsy manana fitiavana hianatra mihitsy tsika atoato raha lasana bavy mianatra amity na de ny fahavalotsika ary ataovy alleloia na de ny fahavalonao na de ny olona tsy tianao sy makaly anao ary mila mianatra anao amity azy misy olona ny soloko ny volanao zao ny soloko ny volanao vitanao ve ny mbola mamme azy ndray efa ny solokiny ny 1,5 million tonga izy avy any mbola niteny aminao mba mamekely 75 000 any ray aloha fa tena tsisy mihitsy vitanao ve ny anyme azy sa ozy izy ianao hoe ty le tsy vaniny ty ny 1,5 million ariky ratsy nandrako jerenao sarotra amin'ny makatony tenin'Andriamanitra teneniny eo anelanao sarotra ny makatony tenin'Andriamanitra zay ny tena sarotra ny manao délivrance anao mora ny mametsa tanana anao mora ny mandindy eto mora aofa ny tanana mivavaka amy tabatabanga atao mifanay masina mora fa ny makatony baiboly ny fitiavana tanteraka ny maninona ozy izy tianao hiala ve ny tahotra mivadanao mijangajanga mampirafy mamono anao tsy mamy vola kely nangoninao ary-mbola alany any ianao mikaramo zay zavatra vitanao atrany mbola pitehany vitanao ve ny mbola mamela ny elony ka ho ty azy ny fitiavana tanteraka mandroka ny tahotra ny olona rehefa tsy te hanana tahotra eo amin'ny fiainana de tsy maintsy manana fitiavana lanina ao anatin'ny fo tsy maintsy manana fitiavana satria ny fitiavana ny mandroka ny tahotra ireo matahotra ozy izy de mbola tsy tanteraka amin'inony
fitiavana zay matahotra mbola tsy tanteraka amin'ny fitiavana. Rehefa avy eo tsika hivavaka fa ny tena fahavalo mila resena ao androany. Ny fahavalo mila resena ao androany dia tsy mivadinao, tsy hotrosanao io. Misy tahotra mamatotra anao, matahotra nahazo reo mpianatra ireo tsy nangalatra, reo mpianatra ireo tsy nijangajanga, reo mpianatra ireo tsy hoe avy nanota, avy nitoro teny miaraka tamin'i Jesosy ireo dia nandeha teny ambony lakana, ny tonga avy any nitafio-drivotra tsy ahoatsy ahoana. Fa ny namatotra an'ireo dia tahotra. Jesosy naharesy ny tahotra dia afaka nampangina ny tafio-drivotra. Ianao zany tsy afaka hampanginana io problème io raha mbola misy inona ao anatinao ao. Raha mbola misy tahotra ianao dia eo foana ny olana. Raha mbola misy tahotra ianao dia eo ihany ny aretina. Raha mbola misy tahotra ianao dia anjaka aminao ihany ny fahavalo. Eo ihany Goliata. Ozy Goliata hoe matoko felisany famidiro. Raha mbola misy tahotra ianao dia mbola mitsanga ny Goliata. Fa rehefa resinao ny tahotra dia horesinao daholo ny fahavalonao rehetrarehetra eo anao. Na inona horesinao ny fahavalo. Horesinao ny fahavalo rehefa resinao ny tahotra. Resinao ny fahavalo. Ary tsisy fahavalo mijanona eo alohanao zany raha lasana bavy. Ahoana hoe? Rehefa resinao n'inona? Tahotra. Ny tahotra mila resena. Tsika manko hatramin'izay rehefa mivavaka. Miala ny trosa, miala ny fanontana, miala ny demony kely miala an'izao, miala ny blokazy, miala an'izao. Mivangin'ny tompo ah, misy problème goavana, mila vahana aloha. Aza matahotra ny tsy ho velona na tsy miasa azy. Teneniny eo anelanao aza matahotra ny tsy ho velona na tsy miasa azy. Zany ngena za tsy miteny an'izany, tsy midiko hoe aza miasa tsony za manomboka androany a. So dia misy diso fandray an'izany resaka izay indray dia tena anao démission zany pasteur Rapitso. Fa baiboly milaza ho Jesosy indray andro. Jereo nareo ny voro manidina, tsy mamafy na mijinja izy ireo. Fa ny rainareo izay zao izy, rainareo izay any an-danitra no mamelona azy. Raha ny voro manidina ozy izy, izay tsy mamafy na mijinja azy, Andriamanitra amin'ny mamelona azy, maika va fa ianareo. Noho izany ho Jesosy, aza manany amin'izay hoaninareo, izay ho tafianareo, na izay ho sotroinareo. Alleluia! Aza manao izy izy ahoana hoe? Dikan'izany esorony tahotra. Raha tena zanak'Andriamanitra ianao tonga eto, tsy maintsy velona ianao raha lasana bavy, tsy maintsy velona ianao. Ianonao tsara, ianao tsy maintsy mahita azy, ianao tsy maintsy azo asa tsara. Fa mandra-pahazahoanao azy, mandra-pahitanao azy, tsy maintsy velona ianao ary tsy maintsy tafita ianao. Tovy amanina raha retsy latra amin'izany ianao. Teneniny eo anelanao tsy maintsy velona sy ary tsy maintsy tafita sy hoe. Fa inona ny resena? Tahotra. Matoa ianao mbola tsy mahita azy. Misy aminareo tokoa ny raha lahy jereo tsara. Misy aminareo efa telo taona tsy niasa. Fa rehefa jerenareo rehefa avy eo mivoaka ohatra mbola malandilandy ihany, ohatra mbola ohatra milamina ihany. Sa hoanao izy nareo? Misy aminareo efa 5 taona tsy niasa. Nefa ohatra ny mbola velombelona eny ihany ah. Marina sa tsy marina zany? Resion tahotra. Fa io no anisan'ny manapotika goavana fiainana. Raha lasa ny vadinao, ataovy ao an-tsaina fa mbola andadilady izy ndray andro any. Fa mialohan'ny iverenany, misy zavatra tsy maintsy resinao. Tahotra. Esory ao an-tsainao ny tebiteby nahoana re izay. Dia ahoana re? Dia lasany any karaha tsy miverina tsony. Dia nahoana zanako? Dia ahoana no afo? Dia ahoana zao? Mahatonga no mametra-pantanina be dabe ohatr'ireny. Inona no mahatonga no mametra-pantanina be dabe? Tahotra. Ataovy ao an-tsaina. Hoy ny tenin'Andriamanitra, raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia ahoana ny toyany? Adidin'Andriamanitra ianao raha lasana bavy malala. Noho izany esorony tahotra. Esorony tahotra. Nisy rahalahy nijoro vavolombelona teo. Nalaiko caméra teo tamin'ny télé. Izy tonga teto tsy nikapa tsy nikiraro, matory atsena.
ina hoe matory atsena potika amin'ny fiainany rava ny tokantrano ny rava amin'ny fiainany mamolava mifokarongony tsisy fianakavinana ny ray azo tsony izy ny raisiko natao fijoroana vavolombelona androany maraina nalefa tamin'ny tele ho hitanareo amin'ny tele any mola izy asana manomboka karariva na rapitso PDG ana orinasa izy amin'izao fotoana zao tovy alleluia PDG ana orinasa manana entreprise goavany eto Tananarivo alleluia manana fiara manangana trano atovy amen anisan'ny olona zao ny teny izy menaka avy mijoro vavolombelona hoe tsisy zay tsy anananay amin'izao fotoana zao te ilaza aminao a misy zavatra tsy maintsy resenao any raha izany raha lapatory atsena teny atsena izy ny natory ain'Andriamanitra natonga azy lasa PDG maika ave fiainanao raha lasana bavy maika ave fahenao mbola matory eny ambony fandrina ianao mbola afaka miakatra ianao raha lasana bavy ho resena ny tahotra ivavaka tsika ariva avy eo mingavy ianao a raha vo ray ianao zany tory-teny zany de tsy possible hitaraina amiko tsony ianao rehefa avy eo ahoana hoe raha vo ray zany tory-teny zany de hoana fa ny mahatonga anao mbola hiteny ndray rehefa avy eo hoe paster tena mila fionana aminao manokana mihitsy efa niany tena cas spécial mihitsy de navelanao ny rediredy teto fotsiny azy zany fa tsisy nininona voaray ianao tsy cas spécial zany ny ianao tsy mbola eny amin'ny volana ianao fa mbola eto amin'ny planeta tany areto Madagasikara noho izany mitovy amin'ny problème ny olona rehetra ihany ny problème anao amen fa mampiavaka anao fotsiny be loatra ny tahotra ao nefa za mino fa ho afaka ianao andro misy vavaka anakiroa ataontsika rehefa avy eo vavaka voalohany de zao mbola angataka fitiavana andraitsika angataka ina iteniny amin'ny Andriamanitra ianao androany tompo me ho amin'ny fitiavana satria ny fitiavana tanteraka maninona mandroka ny tahotra tena me ho an'ny fitiavana ataovy mahay mitia an'ireo olona tsy tiako hatramin'izay a io ara lasena bavy tena fitaovam-piadiana dangereux mihitsy io fitiavana io raha tianao ho resy ny fahavalonao tiavo izy tenenao zay ny eo nilanao raha tianao ho resy aingana ny fahavalonao de tiavo izy hoe azaka alainy aza injehana fa atao iny izy raha tianao tena hoe tena ho resy aingana eo anao atao ina hoe ary tiavana amin'ny fo ny valy faty tsara indrindra de fitiavana ianao mila manana fitiavana ianao mila manana fitiavana rehefa manomboka manana fitiavana ianao de hoeninao androany any a manomboka misy fitahotra miala ao anatinao iena mitahotra ao anatinao ary eninao manomboka izy fifaliana sy fiadanana ao anatinao de rehefa avy eo tsika androka ny tahotra mihitsy halleloia alleluia izy naray tsara n'izany tory-teny zany tsy maintsy mandresy ny fahavalonao goavany ianao tsy vola ny fahavalonao tsy vady tsy droit ampianatra tsy trosa tsy aretina tsy anao hiteraka io eo didina sa atao inona tsy any olana fa ny fahavalonao lehibe indrindra ary tsy maintsy resinao androany ny tahotra rehefa resinao io misokatra ho azy ny lalana rehetrarehetra eo anao mingavy anao aitsangana asandrato ny tananao de avy ren'izao Jesosy io tia ianao mandray ahy ianao nandre zany teninao zany androany tenin'Andriamanitra goavana anova ny fiainako te hiova tompo te hiova te hiala amin'ny tahotra fa tena fantatro mihitsy tena fantatro mihitsy fa ny olana goavana eo anoloko de tahotra afatotro ny tahotra ampitsaliny ny tahotra nefa androany ah amin'ny anara Jesosy tsy maintsy manesy ah
tsy maintsy tsy mandresy aho, tsy manaky menjery zany tsony aho, tsy manaky potiky zany aho. Reko ny fitaovam-piadiny satana, fantatro am'izay ny fitaovam-piadiny satana. Fampitahorana, fampitahorana, nampahafantarina ho andro any fa mila manana fitiavana, satria ny fitiavana tanteraka no mandroka ny tahotra. Ny fitiavana tanteraka no mandroka ny tahotra. Me ho an'ny fitiavana, fitiavana tanteraka, ho tia ny fahavaloko, ho tia ireo zay nanao ratsy ahy, ho tia andreo olona nanapotika ahy. Me ho an'ny fitiavana. Jesosy tsy afaka ny andresy ahy raha tsy manana fitiavana. Voleo ato anatiko ny fitiavana, voleo ato anatiko ny fitiavana, voleo ato anatiko ny fitiavana. Me ho an'ny fitiavana. Jesosy andresy ahy, andresy ahy, andresy miaraka aminao, andresy miaraka aminao, andresy miaraka aminao, andresy miaraka aminao. Toano ahy dada manana o, me ho amin'ny fanamahery. Isory ato anatiko ny fanahany tahotra, fanandevozana, fanahany tahotra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala ato anatiko, miala ato anatiko. Ome hery ahy, ome fitiavana ahy. Misy sotra. Amen. Samy